Ndray isika androany hijery ny heriny Jesosy Kristy izay maty tamin'ny antsasakerinandro ary tsy anganongano tsy honohono tsy zavatra noforonina fa tena zava-misy marina mo ity. Mialohany hidirantsika amin'izay aloha dia abonné aloha ny chaîne-natsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy. Marina fa dia kristianina iray ihany ary ny olona rehetra mivavaka amin'ny Jesosy Kristy dia samy kristianina daholo, fa ity fiangonana apokalipsy ity dia tena hafa mihitsy ny fanompoan'i Jesosy Kristy satria Jesosy n'izy ireo dia maty amin'ny antsasakerinandro ary tsy azo sangisangina, tsy azo amevanana moa ity Jesosy maty amin'ny antsasakerinandro ity fa tena manan-kery, mahery ary tena manam-pahefana ihany koa. Mahagaga ny maro moa ity efa taona maromaro zay fa ankehitriny moa dia nisy fahagagana hafa indray no nataony ity Jesosy maty amin'ny antsasakerinandro ity. Tany Antsiranana moa no nisehoany ity hasiny Jesosy maty amin'ny antsasakerinandro ity. Antsiranana moa dia any avarabaratry ny nosy na antsoina hoe Diego Soares. Anisany tena mampiavaka an'ity Jesosy maty amin'ny antsasakerinandro ity moa dia tena azo tsapain-tanana ny zavatra izay ataony ireo mpino ao anatiny izay ary tena mavita manao delivrance farany izay azo tsapain-tanana sy hita maso ary ankariary ihany koa. Tany amin'ny faritry Antsiranana moa dia nisy tovolahy anankiray izay nisy demony ary tena efa taona maromaro moa izy no nigejainy io demony io fa raha vantany vao nivavaka tao amin'ny apokalipsy dia indro tena hita sy hazo tsapain-tanana ny fivoahany izany devoly izany. Mialohany hiresantsika izay olona nesorina demonia izay dia tsara ihany ny mampahafantatra ho an'izay mbola tsy mahalala fa ny fiangonana apokalipsy dia mivavaka amin'izany Jesosy maty amin'ny antsasakerinandro zany ary 3 andro sy 3 alina, fa ireo kristianina rehetrarehetra dia ny Jesosy n'izy ireo dia maty zomao ary tsy tanteraka akory ilay voalaza ao anatin'ny soratra masina hoe 3 andro sy 3 alina. Zavatra tsara ho fantatra moa iny sady fanamarihana kely sao de misy gaga hoe inona moa izany Jesosy maty antsasakerinandro zany dia iny izy no lazaiko anareo teo iny. Ndeha ary hidirantsika avy hatrany ity fanesorana demonia tany amin'ny faritra Antsiranana mikasika an'ity tovolahy ity. Tovolahy tany Antsiranana no fatorany demonia miisa 50 lohany sitrana rehefa vita batisa tao amin'ny fiangonana apokalipsia. Tsy maintsy niroso tamin'ny fanaovana batisa manokana ny fiangonana apokalipsy tao Antsiranana tamin'ny 20 aprila 2024 teo mba ho fanadiovana an'ilay tovolahy 17 taona izay nisy demonia miisa 50 lohany. Ity devoly tamin'ity tovolahy vao 17 taona ity moa dia nitovitovy le niroahany Jesosy tamin'izany fotoana izany le nalefa tany amin'ny kisoa ka nibalabala tany an-dranomasina no niroahany ireto fiangonana apokalipsy ireto. Izany dia manam-pirofo fa tena manan-kery ilay Jesosy maty amin'ny antsasakerinandro araka izay nolazaiko teo ary tena tsy azo atao ninona, tsy azo vazavazaina fa tena manan-kasina izany Jesosy maty amin'ny antsasakerinandro ary 3 andro sy 3 alina izany. Raha ny zavatra tena marina moa dia efa antaonany maromaro no demonia nangeja an'ity tovolahy ity ary efa antaonany maromaro araka izay lazaina zany no namatotra azy ilay demony nefa resy sy afaka ilay izy rehefa vita batisa noho ny herin'i Jesosy Kristy maty amin'ny antsasakerinandro. Rehefa nahita io tranga fandroahana demonia imo ireo mpino apokalipsy sasany, enina tsy mpino apokalipsy aza fa nahita maso io fanaovana delivrance io dia tena tolagaga ary niaiky mihitsy ary nilaza ankitsipotsy niterenany hoe efa 12 taona no nivavahako tato amin'ity fiangonana ity fa mbola tsy nahita devoly tahaka izany aho, raha araka ny nilazainy ireo mpino ao amin'ny apokalipsy fa ireo tsy mpino kosa nilaza hoe tena voasambako nahita zavatra toy iny, fa ireo mpino amin'ny fiangonana hafa kosa nilaza hoe efa ela ihany no nivavahako fa mbola tsy nahita fandroahana demonia toy ireny izahay. Miaiky izahay fa tena mahavita miracle ny Jesosy maty amin'ny antsasakerinandro, miaiky izahay fa tena masina ny fiangonana apokalipsy hoy ireo izay maneho hevitra.
satria anisan'ny zavatra tena nampatahotra sy nampangovitra ny maro rehefa nirohana devoly ilay tovolahy dia nihetsika farany izay mafy ary nisy fihetsiketsehana mahery vaika izay nataony io tovolahy io ka nahagagany maro nefa resy ihany mo ilay demonia amin'ny anaran'i Jesosy maty amin'ny antsasakerinandro. Rehefa vita batisa mo ilay tovolahy dia mazava ho azy fa olom-baovao izy manomboka amin'io fotoana io ary olona mioty ny fahazavana. Ka ho an'izay misy demonia ary ho an'izay mahatsapa fa misy zavatra mangeja noho ny herin'ny satana dia aza misalasala manatona ny fiangonana apokalipsy. Ny fiangonana apokalipsy mo dia taritin'ny pasteur Mayolla ary ao dia misy fampianarana soratra masina be dibe fa tsy hoe misy terena akory ny olona andeha hivavaka ao fa tena mivelatra be raha resaka ara-panahy io fiangonana apokalipsy io. Misy ny mampiasa fanondro ary ny fomba fiarabany ireo samby apokalipsy io manao hoe sabatry Jehova ka izany amin'ny fiarabana izany foana dia efa ahitanao fa tena mahery vaika izany Jesosy maty amin'ny antsasakerinandro zany satria sabatry Jehova izany maranitra, sabatry Jehova izany dia tena tsy azo ataninina ary mandresy ny fahavalo, mandresy ny fakapanahy rehetrarehetra. Tsy vitany izany rehetra izany mo dia anisan'ny tombotsoa lehibe ho an'ny fiangonana apokalipsy mo dia noho izy manana mpaminany lehibe, noho izy manana mpaminany izay kalazalahy, tsy iza mo izany fa pasteur Mayolla. Tsy misy tsy mahafantatra an'izany pasteur Mayolla Dieudonné izany raha mbola eto Madagasikara satria anisan'ny mpaminany izay tena manana ny lazany ary nanany ny lazany ihany koa. Ary raha izany fiangonana apokalipsy izany dia tsy afenina amintsika fa anisan'ny fiangonana izay tena maro mpino indrindra eto Madagasikara ary tena be dibe ireo olona mivavaka amin'izany fiangonana apokalipsy izany. Ny bokin'ny apokalipsy raha teo mo dia tsy izay olona foana mahafantatra an'io boky io satria be dibe ny kôdy ao ary be dibe ny zava-miafina ao anatin'io bokin'ny apokalipsy na fanambarana io ka izany indrindra koa anisan'ny tena tombotsoa ho an'ireo izay mivavaka ao amin'io fiangonana apokalipsy io satria ampianarina ny bokin'ny apokalipsy izay boky tsy dia be mpahatakatra. Le tovolahy niresantsika teo iny zao dia anisan'ny tena raha tsy fiangonana apokalipsy dia tsy afaka ny demonia izay mihisa 50 ary mahatsapa izy ankehitriny fa tena manankery io Jesosy maty amin'ny antsasakerinandro io ary manankery ihany koa ny fiangonana apokalipsy sy ireo izay mpino ao anatiny izay taritiny pasteur Mayolla. Be dibe mo ireo fiangonana milaza azy ho tena izy, be dibe ihany koa ireo mpino milaza izy fa ninjareo ny tena marina fa nefa tsy afaka mandroaka demonia ary tsy mahavita na fahagagana iray aza ka aleon'izy ireo mody mialokaloka amin'ny hoe ny fivavahana dia tsy ny fahagagana ary tsy ny fandroahana demonia. Nefa na Jesosy aza dia nandroaka demonia fa ity apokalipsy ity dia tena mavita mandroaka demonia ary mavita fahagagana. Apetraka tsika hatremo ny resaka mikasika an'izay apokalipsy izay ndeha iresantsika kely mo ny resaka mikasika an'ity ramatoa Kristina ity. Anisan'ny sary tena nafinaritra mo ity sary nivoaka sarin'ny Kristina Razanamasoa ity hita amin'izao endrika anazy zao fa tena olona miramirana izy ary olona tena falifaly, afaka zoga, afaka gadra ary feno fanantenana, feno herim-po ihany koa. Mahafinaritra raha nahita an'ity sary ity ary anisan'ny tena niteraka resabe tao amin'ny tambanjotra mo ity sary ity fa tena izany ka vehivavy mahery fo, izany ka vehivavy be erin-tsaina koa dia mahafinaritra nireny toa azy ary maromaroa raha teo mo nireny toa azy raha araka ny fangatahany ireo tao amin'ny Facebook.